Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fafitony volana lasa teo kosa ilay etsika natao hampiratiana ny sary hosodoko tanterahina tetsy amin'ny Côté Jardin Anosivavaka. Vohitra ao anatin'ity etsika ity moa ny makasika indrindra ny fiarahamonina, ny tontolo iainana indrindra zany fa ny fanasongadinana ny asa tanana tahaka izao. Mpanao sary hosodoko samy manana ny maizy azy, misy dimy no mampiraty ireo sanganasany etsy amin'ny efitrany Côté Jardin etsy Anosivavaka. Gilles, Anton, Camille, Fulgence ary Marie, mpanao sary hosodoko sangany sy avolenta samy manana ny stiliny. Asongadin'izy ireo ao anatin'ny sanganasany loha hevitra mifandraika amin'ny fiarahamonina, tarehin'olona, sarina tanàna sy ny maro samihafa ihany koa. Ho an'ny Gilles manokana dia ny tontolo iainana no tena asongadiny ao anatin'ireo sary hosodoko misy araky amby 20 ampiratiny. Araka ny nambaran'ny Gilles dia tontolo iainana no tena niompanany aingam-panahiny ary manana fitiavana manokana amin'ny voahirana ny tenany. Eo ihany koa nefa ny taratry ny hazavana eo ambony rano. Ny style impressionniste no tena voizina ny anatin'ny sanganasany, fa tsy manaka anazy isokatra amin'ny karazana hosodoko hafa ihany koa. Izany arakaraka ny itondrany aingam-panahiny azy. Tsy voafetra tokoa mantsy ny talenta hoy izy. Manao sary hosodoko tarehin'olona ihany koa i Gilles, isan'ny nahasarika azy ny endriky ny malagasy, somokotra ery ao ambany masoandro mikaingaina, ao ambany kaskety, vonona niatrika ny andavanandrom-piainana. Ampiratiana etsy amin'ny efitrany Côté Jardin etsy Anosivavaka reto sanganasa kanto de kanto reto. Nosokafana tamim-pomba ofisialy omaly zany etsika fampiratiana izany, ary tao anaty fetim-pianakaviana tanteraka no nizoran'ity lanonam-panokafana-ty. Ity ny fampiratiana sary hosodoko andian'ny faefatra ny karakarain'ny Virginie sy Dominique tompon'ny toerana. Ary trefatra andro zany fampiratiana iarahana amin'ireo mpanao sary hosodoko misy 5 zany. Amidy manomboka 500 euro na 5,4 ariary hatramin'ny 500 euro na 5,4 tapitrisa ariary ny sary hosodoko iray. Hatreto ihany koa toko lasa toko vavy ny fanamarana antsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny asabotsy ity. Azadina orinana zao fampahalalam-baovao zao ilay fandarana fanaraka ao zany dia ny fandarana mahenika hitondrana amintsika loha hevitra maromaro na ny malaza eto an-toerana zany na ihany koa ny eo amin'ny sehatra politika sy ny sehatra samihafa. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.